Andriamanitra mamasina ny maranao tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao dia dia tatiny Andriamanitra hitako Satana. Tantara indray miseho no soratan'ny fandrotrarana. Novelomy izy oma amin'ny Rina sy Ralala. Niaraka tamin'ny Ponina, Fifi, Nanja. Nandray feo sy Nandrindra raha teknika. Mamy Arvony. Nana Tontosa. Nanja Razafindrakoto. Neny eo tsy mianatra izay raha-pitso marainy. Aza miteny mafy efa matory santatra. Izany fa nanaoana marina izy ry Neny. Tena mbola tsisy fiovanana tsy navita ninina mihitsy azo androany tontolo fa tao amin'ny tao foana vao eo mihitsy izy fomba tonotony kely dia nahazo tory. Fa manina hono nareo tsy mianatra raha-pitso e? Ka tsy afaka mampianatra hono raha sotro be dia tsy mianatra izaiko. Fa isaka izany raha sotro be a? Mpampianatra fizika anay izany ry Neny a. Dia izany mihitsy ve ny tena anarany? Ny ankizy no mametaka an'izany fa ohatra mitovitovy amin'ny sotro be mihitsy hono manko lohan'izay mpampianatra izay. Mitovy amin'ny sotro be ahoana e? Ohatra ny sotro be. Hitany Neny, ohatra mipempe ny eto aloha dia mibotsina ny ao aoriana. Mba raha tsy fanahy koa nareo ka maninona raha tsy atao an'izany ny mpampianatra? Ka izany daholo ary ny antson'ny ankizy azoko. Dia mbola tsy masaka ihany izany izao ny fary. Tena mbola tsisy ninina mihitsy akio ao a. Na ny afo aza mbola tsy mirehatra. Tao misantatra foana ange za hatramin'ny marainy. Fa nietsika be indray nga ilay aretiny. Tena nietsika be eo a. Sady lasa ohatra ny mandrongandrongatra izany izy. Tena kivy ary voahirana. Tsy hitako tsony vaky ny lohako. Neny koa nge tsy mba mivavaka mihitsy e. Iza no miteny amindry fa tsy mivavaka e? Tsy hoe rehefa tsy makany am-piangonana akory dia hoe tsy mivavaka. Ka raha tsy ilaina very Neny makany am-piangonana dia adala izany ny olona rehetra hatramin'izay nanangana andreny fiangonana be dia be efa nisy ireny. Tsy haiko kia. Ndry koa nge efa alefako foana e. Dia mba ndry izany no mivavaka ho antsika sy mivavaka ho an'ny zandry indray. Za koa angery Neny tena efa leo mihitsy amin'ilay anontanian'ny renim-piara-mivavaka amintsika ireny foana e. Tsy hitako tsony indraindray izay avaloko rehefa manontany izy hoe nakaiza mamanareo. Ka maninona raha valiana hoe mbola sahirana amin'ny zandrinay marary iziko? Ka hita fa izany foana no teneniko. Dia indraindray za leo dia mamorona zavatra hafa. Valivalio amin'ny fotsiny ankizy manontany indrea. Dia teneniko ry zareo hoe aza miditra amin'ny fiainan'ny olona hono hoe za koa very Neny dia sahiteny an'izany a. Arono ary Neny. Ina daholo ireo raha be dia be amin'ny tavoahangy ireo. Fanafodiny santatra kireo a. Tany amin'ny dokotera ve? Taiza koa kindriny mbola nahita dokotera nanome fanafody amin'ny tavoahangy plastika ohatran'ireo a. Dia taiza izany? Voahirana. Aza miditra lalina amin'izany ndry. Fa izay neviny tany dia neviny. Rehefa fanafody mahasitrana fotsiny izy dia izay ny zava-dehibe. Fa tena mahasitrana tokoa ve? Mbola eo andalam-pitsaboana aloha tsika. Ohatra ny efa ela ihany angery Neny santatra amin'ny nampiboaboana an'ireo e. Fa ohatra ny tsy hitako izay miova.
ohatra ny voamaika aza me marary iziko ary aiza foana koa ny no mahita an'ireny randreny. Misy zavatra tsy takatry ny saindriaka tsy aretina tsotra nge io mahazo ny zandrindry io Fiza ny teny an'izany tamin'eny? Ka eritreretindry kosa ary heritaona mahery ny tsaboana azy tany amin'ny dokotera. Efa eraky ny sobika kely angamba ny fanafody laniny raha kely indrindra nefa inona ny ova teo? Ary nakaiza marina reny reny fanafody be dia be reny? Efa nariko any angabony daholo ika. Ohatra ndrendray ary ny voamaika mihinana n'le zanako. Tena raha izany efa ny teo amin'ny toerany iny dia tsy reny mihitsy ny nariko fa ireo karazana rano hafahafa ireo. Ireo ny farabalako ry voahirana. Ireo rano ireo ny farabalako. Mandevin-janaka rehefa tsy sitran'ireo santatra. Fa manina nefa nendra tsy miteny an'izany Andriamanitra ange mbola ao Efa ela izany Andriamanitra izany nanary ary voahirana. Izao akia aza terendry teny zavatra betsaka fa mivavandry. Mandehana mivavaka foana fa za vela hoe tiana anao izay saim-patako hitsapoko ny zanako. Izay aloha kia fa aleo za andeha andrehatra vetivety fa mba jerijereo ho an'hevitra ao santatra. Fa ngatsy mbola misy vary masaka indray roneny? Voahirana, tena mila hitapika ny lohako Nietsika be teo indray angeny aretin'ny santatra ho lasa dalanga makiza raha zao no mitoy Dia inona nataony any taminy? Nampopoany eny andreo rano sy fatapatatra ireo indray zao izy dia izany no mahatonga azy mitsoitsoy be ohatran'io. Ka inona raha ozy indrino azoko atao aminy eo nomeko an'io rano io mihitsy aza no mba nampitonitony azy ohatran'io. Dia matory izany izy io? Tsy haiko intsony akia. Tsy haiko intsony na matory natorana. Tena mila tsy ho zakako intsony akia voahirana. Mila hivadika tanteraka ny zanaka todohako ato. Ary sao dia tokony foazina ihany izy roneny? Ok izy amin'izao fa tsy maninona izy reraka koa izy amin'le manao krizy foana. Dia inona izany ataontsika roneny? Tsy haiko intsony akia. Tena tsy haiko raha maninona io zanako dia tena aleoko mihitsy tonga dia manaraka azy. Tena ohatry efa mamofonga eny izany Tsy azo neny antoka akory izany ny fiasan'ireo fanafody ampiasain'ny amin'ireo. Tsy haiko intsony tena mitady ho tapidalaka le angeka izahay. Ka maninona nefa raha rinany daholo ireo rano ireo dia andao izy hivavahany. Tsy manarereo izany ary voahirana. Ary tena tsoriko amindry fa na isatana vatana aza no miseho amiko amin'izao ka ilaza fa afaka nasitrana ny santatra dia anompo azy Neny fa dala venao aza miteniteny foana moa neny Tena tsy miteniteny foana kosa aloha ianao amin'izany Rahely Voahirana, fa izy io dia avaiza ny purana io teo? Fa izy izany roneny? Io lehilahy mampatahotra be io ve dia tsy hitandry Tsy misy nizan'izy izany io roneny Fa ndry ve jamby io mijoro miankina amin'ny rindrina io ve dia tsy hitandry Tena tsy misy an'izany io roneny Io voahirana, tsy hita ny voamaso be andry ve io olona ratsy tarehy be io Io zao izy fa mipetraka eo ambony seza. Tena tsy hitako izany roneny tsisy nizan'izy izany eo Azalahy ny andro miteny an'io zanako eo ianao Rahely tsy mahita zany io. Ianao rery no mahita. Fa izy ianao Tianao fantatra za no satana ilay tadiavinao ary anampy anao no natongavako. Voahirana, dia tena tsy hitandry marina ve ki io dia tsy andry akory ve izany feo an'izany Tsy mahita nizan'izy izany ary neny sady tsy misy olona miteny efa tsy ianao koa ne io Tsy mahita zany io Rahely mihosikosina amin'ny fivavahana loatra reny dia tsy afaka mahita mihitsy. Voahirana, alaivako ilay baiboly ao ambadika ao anga andry. Rahely ianao ange no nitady ateo tsy tokony faly ve ianao fa vao mitady dia mahita Tsy mila anao izany mandeha any ianao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Angamba mahay manonona an'izany anaran'izany hono raha matoa Rahely ary soa. Tsy hainao zany Rahely ny miaraka amiko no mety aminao. Tsy mila miaraka aminao izany
Mandeha any ianao, mandeha any. Rahely ianao angeny naniry ny atongavako eto e. Dia ahoana indray moa zany roanao? Hitondra soa an'ny zanakao angeny natongavako e. Tianao faty anga io zanako marary io. Ale teo andohanao fa tsy misy afa-tsy zany mahay manasitrana an'io. Tsy mila anao mihitsy aho mandeha any ianao miverina any amin'ny afo be misy ianao any. Tena azonao antoka tokoa ve Rahely fa tsy mila ianao? Dinio tsara izay fanontaniako izay fa mbola hiverina manaraka. Neny ty le baiboly. Ay, ela be kokindria. Eto aty anaovako azy. Ary nakaiza izy teo? Neny fa maninona ianao e? Tsy haiko kia. Nanofy ratsy angamba. Akao rano aloha kia. Safady. Neny tety fantatry. Ho avy kia. Tena misaotra indrindra tompoko tamin'izay vavaka nataonao teo izay. Fa mety izay mihitsy angamba ny ilain'ny zanako. Tsy hoe angamba fa tena ilaina mihitsy mivavaka amin'ny fotoana ohatran'izao raha matoa Rahely. Tsy hanenenanao ny nanapa-kevitra ny antsaho fa matokinao. Ho hitantsika eo zany Rahely mitony tsara aloha ianao fa aza mikoropaka mihitsy na kely aza. Ataovy ohatrany tsy misy afa ataon'io mpitondra fivavahana io fa adaly ianao vao mikitaby eo. Mandiana mpiandry ray camion eo. Fa inona nefa ny tadiavinao e? Fa tadiaviko ahoana Rahely? Tsy ianao ny resahako ka. Fa iza? Angamba moa misy olona fa tsy sikesenao eto? Tena ohatra miasa saina be zany ho aza Révérend. Indraindray raha ohatra ny lasa miteny rery zany mihitsy Tena amboamboary ihany misaina Rahely aizanao le andreo ankizy ireo raha sanatria manino eo anao. Ka tena mafy anie le mahazo anjanako Révérend Efa ho herintaona ange zao ny narary. Nefa dia izao mbola afaka anatena ihany ve aho hoe ho sitrana io zanako. Nahoana mihitsy afaka anatena zany ianao? Efa mivavaka angentsika. Ny lanitra tsy mba miangatra Rahely Karaha tena tsy miangatra marina ary zany Andriamanitra zany. Tena ahoana ny tsy mety sitrana mihitsy io zanako io ninona nataonao taminy. Tena ahoana koa nefa nivavaka le rangahy io teo nefa mbola tsy misy fiovana ihany le aretina. Nivavaka mila faharetana tsy eo ny eo akory dia ho azo foana izay angatahanao. Tena marina zany Rahely tsy voatery hoe eo no eo mihitsy ka. Fa iza mahay manome eo no eo. Tsy mamila fily zany ny Andriamanitra reo ange mamila fily. Inona zao no antony tsy tonga dia hanasitrana any an'io zaza tsy manatsiny efa nijalijaly ela tamin'ny aretina io? Manana ny fomba fiasany Andriamanitra ary tsy maintsy ho sitrana ny zanako amin'ny fotoana fantany fa mampety azy. Marina zany Rahely fa ianao io zany Rahely dia tena mimarina tokoa ao anatin'ny fonao fa hanasitrana an'io zaza io zany Andriamanitra zany. Tena mino an'izany ve ianao? Fantatro ange ianao fantatro fa matahotra ianao. Fantatro fa tsy ny zanako ao sitrana mihitsy no mibahanao andohanao. Fa izy ho faty dia ianao andevin-janaka. Tsy maintsy sitrana ny zanako zay ihany. Rahely alamino ny sainao fa tsy maintsy ho sitrana izy. Tena raha zao no mitody dia ny fahasalamanao indray no atahorana. Tsy maninona Révérend ohatra mikorotana be fotsiny lohako sady ohatra mivoraka be zany aho Tena azo antoka ve fa ho sitrany ny santatra raha ivavahany? Rahely na dia manarona koa aza ange raha mbi amin'ny omen'Andriamanitra dia manany. Inona ny tianao tenenina amin'izany? Ny tiano tenenina dia tsotra. Mety tsy hanome ilay Andriamanitra dia amin'izay fotoan'izay ho faty ny zanakao. Raha fotsy be mety harantsika Rahely izay mahasoa ataon'Andriamanitra ary za mino fa ny ahasitrana ny santatra amin'ny mahasoanao sy mahasoantsika menakafy. Fa fahafiry ny olona maty zanaka moa ianao io Rahely no ianao no jeren'Andriamanitra manokana. Tsy
tsy vo ianao ny voalohany mandevin-janaka raha matotia, ary ianao ve mino fa tsy nisy nivavaka izy rehetra reny, nivavaka mihitsy ary tena nivavaka ohatran'izao ataonareo zao, fa avy eo dia nangaina satria raha nanantena fahasitranana dia fahafatesana no hita. Tsy ho faty zany ny zanako e, niteniteny foana ianao fa tsy ho faty zany ny zanako. Rahely za nge tsy niteny hoe ho faty zany ny zanaka ao e. Matokinao an'Andriamanitra fa tsy maintsy ho sitrana izy. Ianao zao koa ve Rahely dia mba hanatenany hoe hoenon'Andriamanitra zany? Mba mijery aloha teny ohatry ny ahoana moa ty toetranao. Vehivavy ohatran'izao ianao dia mihevitra fa hanompiny masony aminao akory zany Andriamanitra zany. Mody hoe maty vady sy mananotena, nefa ianao ny tena be lehilahy indrindra, ary adinao anga fa noho ny nataonao sy ny toetra janganao ihany nafatonvadinao. Fa maizana ho anao zao raha matotia, ary tsy maintsy ho faty io zanakao io. Tsy mariny zany e, tsy manakeny zany a, tsy ho faty zany ho aty zanako. Tena lasy ty Rahely tsy ho faty zany ny zanakao fa za manao an'izao ianao moa e. Raha tianao marina ary ny tsy hafaty azy dia omeo azao dia zao izy ho sitraniko fa haiko zany, ary tsy misy afa-tsy za rery no afaka nakana azy tsy ho faty. Tsy mila anao mikitika azy mihitsy anakely aza, mandehana anao miala amin'ity tranoko ty. Rahely fa ino ty mazo anao e? Hitanao ty baiboly ngeza be ty atanako ty, zerako an'ity ny lohanao raha mbola mijanona eo ianao fa mandehana ianao mandehano a. Eny ary aleo fa andeha aka n'ity satroko ty fotsiny a dia andeha veloma Rahely jereo fa le reverahanao indray no nitsoka matanjaka. Zao no teniko aminao Rahely tsy misy nizaniza azo antenainy zany tsony ianao. Za rery sisa, za rery ny farafanantenanao. Tsy maninona fa andeha aloha fa mampanantenanao kosa fa tsy maintsy mbola hiverina, ary tsy maintsy anaika ianao amin'izay. Révérend ary nakaisa ianao teo e, tena lasa mariny Révérend. Tena marary be za milohako zany, mba mifiry ary zao e. Hoay, tena efa mirombe 10 alina kay, za nefa ty mbola tsy mety mahita tory foana. Aleo aloha ampirehatra ny tijiro eto antofandrinako ty a dia hitato boky vakiana fa somba zay no hitana torimaso. Tena tapaka indray le jiro, tsy alina tsy atoandro verana délestage foana. Te inona moa zany fa tsy mivandravandra atao anaty aizinato zany no azo atao, miandry atomana an'le torimaso eto. Ary ohatra misy fofona maimbo be ange zany, inona ary zany? Sa ve fatombolavo? Sa tena maimbo ange le izy, maka tenda mihitsy n'le fofona. Atao mbany fandrinato mihitsy angamba zany fa aleo hoe tsy loviko amin'ity telefôniny ity. Tena tsisy ninina ato ka, fa aiza ary zany? Sa ohatry ny ato ambony fandrinato mihitsy ange sa mifofony zany. Andriamanitra, ny zanako, tena maty ny zanako sady toa efa simba be ny tarehany. Tena maty ny zanako re olona, voahirana, maty ki santatra, maty ny zanako e, tena maty e, tena maty ho any zanako e. Akorinao zay Rahely angamo tsy zao ny tadiavinao. Raha nanaiky ny teniko ianao dia tsy nitrango zao. Tsy e,
tenena fa tsy maty sany moa ianao hoe avitrotroko sany zanako tiako zany. Andriamanitro, to miokotra ny lohanjano sady mitsiramoka be ny tareany. aiza re zany raha matoa Rahely zao ny vokatry ny tsy fanarahanao ny teniko raha matotira. Takizay efa sitrana sy niarany lalao tamin'ny ankizy namany io zazy io raha nanaraka ny teniko ianao. Zao ny fatiny trotronao. Matatesa Rahely tsy mariny zao tsy misy mariny zao na ray azy. Voahirana Oay, kay nanonofy tena enjany sarotra nofy ratsy aleo aloha jereko ny zanako. Tsy maninona ka mafana tsara ny odiny sady zay izy fanikovoka kely. Santatro tsy maninona ny zanaki neny io fa mihiratra. Aleo aloha neny akarano vetivety hosotroanao ahoana koa ary zany nofy ary ve le teo sahinny. Le telefony tia tanako tsara sady mbola mirehatra. Le jiro koa ny rehatra. Nefa nge io mivonoko talohan'ny natory. Ty ahoana koa ny faravarana no mivony efa. Inona re tiry lanitro sady amin'izay mivonim-panapana be mihitsy izy zany. Tena ohatry ny matahotra ny anidiny io ka nefa tsy maintsy hidiana. Oay, tia indray le satana tsy valahary ty. Inona indray ny mbola tadiavinao fa inona taholy re zao sa mbola manofy fa mbola tsy taitra tsara. Tsy manonofy tsony ianao Rahely ny tena marina dia tsy nanonofy koa ianao na le teo aza fa fahitana inona seoko anao iny. Fahitana ny amin'ny zavatra tsy maintsy hitranga raha mbola miziriziry tsy anaiky ny teniko ianao. Tsy mila manaiky ny teninao zany mandeha any ianao mandeha fa tsy azonao amin'izany na oviana na oviana. Mafiloa tsy mitondra makaiza mihitsy anefa zany. Miala ianao ary nanina tamoka teo azy zany tohotry ny lasa malemy be mila tsy ahazaka ny tongotro. Fa tena tianao mihitsy ve ny ahafaty an'io zanako io tsy vonina anao ninina mihitsy zany ianao mba hanakanana an'izany fahafatesan'izany tsy hiatra aminy. Efa mivavaka ary mino fa Andriamanitra mihainy vavaka io Andriamanitra ivavahako. Ny vavanao fotsiny no miteny an'izany fa ny ao am-ponao tsy zany mihitsy. Tsy mahafantatra ny atao-poko zany ianao Fantatro ka, tena fantatro tsara mihitsy. Ahoana moa ny tsy ahafantarako an'izany? Fantatro fa tsy misy zavatra tena irinao amin'izao afa-tsy ny asitrany amin'ny zanako io. Ary na amin'ny fomba ahoana no azonao an'izany dia vonina ianao. Dia izay no antony ilazako aminao fa tsy misy afa-tsy zarery no afaka mahazany olanao zany. Fa tena manome toko zany ianao fa hainao manasitrana ny zanako. Ohatray, matokia ny satana Rahely miaraka amin'ny vava dia sitrana izy. Tsy mbola mahalala sy ny heriko marina ianao tsoriko eo aminao fa na io kitan'io aza no araraka ety ambonin'ny tany dia vitako zany. Ka izy dikany amiko inona zay aretina kely mahazo ny zanako ao any. Dia inona nefa ny takalo tadiavinao raha sitrana izy tsy maintsy misy takalony kely kosa aloha any am-piangonana aza ange misy rakitra fa nahoana no zaharery no anaovanao an'izao fa inona moa no izano andanianao andro resenao lahatra be ohatran'izao. Diso ianao tsy ianao rery no anaovako an'izao fa tena olona maro manana olana ohatranao daholo ny akamaroan'izy ireny na mba te hanakarena nefa tsy mahita lalaka-ivoahana dia tonga manome izay tadiaviny. Dia rehefa mba misy tadiaviko kosa ny aminy avy eo dia tsy manday izy. Ka ahoana? Tena vonina?
tonga dia sitrana miaraka amin'ny vavy io zazy io raha tena manaiky ahy ianao. dia inona nefa ny tokony ataoko amin'izany? sony avy ty taratasy ty dia azonao miaraka amin'izay ny fahasitrana ny zanakao. Aza mierikerika mitady stylo ianao fa tsy mila stylo zany. Ny rahanao no anaovana sony. Ny rahako ahoana koa e? Atsoreto ambonin'ity taratasy ty fotsiny ny tananao e. Zay. Ay! Totriarinao amin'ity hoanao lavabe ny lohan-dratsan-tanako e. Anaiky ihany moa dia efa mahamila filery. Zay raha ely vita fanekena amiko ianao manomboka androany. Ary le zanako ahoana? Matory tsara aloha fa raha pitso maraina ho hitanao eo zany e. Tena mavesatra be zany lohako zany. Ary efa maraina be kai ny andro. Ary inona mihitsy ary ny zavatra nahazo aho tamin'ny alina ireny. Nofo ireny sa tena izy? Hoay! Ary tena maratra ny tanako. Le nitriariny le satanan-dozy ny tany hoany. Dia tena marina ve zany ireny? Ary santatra nakaiza ny zanako? Toa tsy eto mpandriana tsony ny zanako. Loza! Santatra! Santatra! Voahirana! Nakaiza santatra? Aty izy roneny a! Aty ahoana e? Aleo aloha jereko mihitsy zany fa tena tsy mazava amiko ka. Fa ahoana ry voahirana? To efa milalao sy matanjaka be santatra. Ka za koa ary mba gagako. Teo ampandretana fa niarina vao ampandriana tao izy dia nanantona ny taraina nona dia nividanako any mofo iny dia avy eo izy io nilalao io. Tena tsy mampino kia. Jereo fa nanendrika le zanako aza lasa mavamavana kely ohatran'ireny olona tsy avy narary ireny. Mety le vavaka nataon'ny révérend angamba na sitrana azy roneny e. Tsy haiko kia. Raha mba fantatry ny rimanko. Inona ry ty e? Tena ohatra ny maninofy aho. Voahirana. Ampanaovy akanjo mafana ihany alohaka izy fa so mangatsika amin'iny akanjo kely anaovana iny a. Sa angamba alohaka iverina hidaboka kely fa ohatra ny mararirary zany ny lohako a. Atsoy ary efa masaka ny vary a. Inona zany mety ho toy an'izao tantara zao? Fa misy inona roneny a? Tsy misy ninina kia. Voadona fotsiny tongotro. Inona indray mbola tadiavinao e? Inona ny mataitra anao e? Tsy tokony ho faly ary ve ianao mahita? Tena sitrana marina ve io zanako? Mbola marary angano fahitanao azy tao ambadika tao. Dia inona amin'izay zany le tadiavinao e? Voalohany indrindra aloha dia mila sorona. Mila manome zaza tsy manatsiny isaky ny maizim-bolana ianao atao sorona. Maninona? Zaza tsy manatsiny 10 taona ny midina. Ary faharoa, aza avela andeha any am-piangonana any intsony io voahirana zanakao io. Ahoana ny avitako an'izany? Samy sarotra amiko daholo zany na le voalohany na le faharoa. Aiza no ahitako zaza tsy manatsiny isaky ny maizim-bolana dia io voahirana koa ve dia ho azoko rarana tsy hivavaka zany? Na sarotra aza dia tsy maintsy ataonao satria ny tsy fahavitanao an'izany dia ampiverina indray ny aretin'io zanakao io. Ary tsy maintsy ho faty izy amin'izay fotoan'izay. Oka re tompoko. Aza verina amin'ireny aretiny ireny tsony re izy e. Dia tanterao ary izay asaiko ataonao e. Aleo fa tena hiezaka mafy mihitsy any andrara voahirana tso any am-piangonana tsony fa aza matahotra ianao e. Ka tsy izay ihany ilay zavatra angatahako ka. Ka tena sarotra angely hamono zaza tsy manatsiny isaky ny maizim-bolana lazainao e. Raha mba hoe akolamena na ondry ohatra dia mba mety ho vitako ihany. Fa tena manahadroadro an'ny satana ve le raha matoty e? Ataoko inona ondry sy akoho?
zaza tsy manatsiny no ilaiko ary tsy maintsy manatanteraka an'izany ianao na tianao na tsy tianao. Ary raha tanteraka ao atsakany sy andavany foana zay dia tsisy zavatra ahory anao tsony na inona na inona fa ho azonao amiko daholo zay angatahanao. Tsy azoko. Tiana-karena ve ianao? Mba faniriko efa ela mihitsy zany. Efa fantatro hoe dia matoki ianao fa ho tanteraka daholo koa zay nofinofinao zay miaraka amiko. Fa rao tsara fotsiny ny teniko. Fa inona avy aloha le nofinofiko tanterahanao e? Zay tadiavinao rehetra e. Mangataka fotsiny no ataonao dia ho tonga eo aminao daholo zay tadiavinao. Vola sa volamena, sa trano sa fiara, ninonninona tsisy ahory anareo telo mianaka izany tsony manomboka izao. Tena marina ve zany? Tanterao tsara fotsiny reo teniko reo fa tsy ino reo vao maso be anao reo raha hitany vola iraradraraka atao amin'ity trano ity aorian'izay. Dia ahoana? Ahoana amin'ny ahoana e? Fa le raha matoty ve mbola tsy taitra tsara e? Tsy mahazo makany am-piangonana tsony io zanako vavy io. Dia mila zaza atao sorona isaky ny maizom-bolana ny tenako. Inona ny tsy mazava amin'izany? Zay fa aleo aloha andeha. Mamangivangy anareo matetika eo ihany manoritoro anareo ny tokony ataonareo. Za nge tsy nandanga mihitsy raha ny teny hoe efa natolotrany fa efa narereto ambonin'ny tany mba amin'ny voninahiny. Dia zay tiako omena azy no omena azy e. Inona re ty e? Nahitany tsy fahitiny re ty raha elikely. Manahoana kira ely a? Ary avesindry izany? Manahoana ki io le a? Ohatry nitady zavatra tany an-dravoangy tany aky za dia andeha ody io. Ary tena metimety mihitsy angeka indry izany e? Metimety amin'ny ahoana koa hitako. Ohatr'izao foana ary zako. Indry fotsiny mety hoe tsy nahita elaela angamba. Indry marina ki dia tena tsy hita tsono mihitsy a. Na le zanaka kely indray iny ary teo aloha mba tonga mivavaka foana ihany fa izao tena lasa tsy hita tsony koa. Tena sahirana ki izay a. Manao trano koa izay amin'izao dia somary sahirakirana kely. Zany moa ve ki dia tokony anelingely amin'ny fivavahana any am-piangonana? Tsy vao mainka aza ve ki tokony anao rakitra mankadiry be any am-piangonana mihitsy aza indri amin'izany? Fa asoavana be ngeka izany afaka manao trano izany e? Mba fantatry indri moa. Inona ny antony na ela velona be an'le bebe anay iny? Le bebe anareo nazoto mivavaka be iny ve? Iny mihitsy. Tsy haiko akia. Asa mety le izy tia fivavahana be angamba na ela velona azy. Tsy izany mihitsy a. Fa inona ke? Izy tsy niditra tamin'ny fiainan'olona ohatran'izao ataondry izao. Ny tena marina ke dia izao a. Tsisy tokony anaovako rakitra makadiry satria tsy misy idiran'ny fiangonana mihitsy ny trano ataoko. Fa avy amin'Andriamanitra ny fitahinana azondry an'izany akia. Antsy ohatry ny tsy avy aminy a. Tsy azoko. Fa avy amin'iza ndraiky a? Tsy haiko a. Fa ny azoko antoka fotsiny aloha dia tsy avy aminy mihitsy. Ohatry ny hafahafa nge izany fomba fitendry izany e? Ohatry inona ki ny hitandry hoe hafahafa amin'izany fomba fiteniko izany e? Fa angambako itsy Andriamanitra ny loharan'ny soa rehetra. Tsy haiko aloha na tena hoe jambo nareo mivavaka ao amin'io fiangonana io na voarebirebiko fa raha za manokana tsy hitako izay vatombotsy ho azoko tamin'io fivavahana io hatramin'izay. Tena mivadika kindry raha ely a. Tena adala indry. Amiko ry oly a. Ny tena atao hoe adala dia ny olona mifikitra amin'ny zavatra efa hita fa tsy mamokatra sy tsy ahitam-boka tsoa. Tena fivavahana ve lazaindry fa tsy mamokatra sy tsy ahitam-boka tsoa? Ka inona raha ny voka tsoa azoko tamin'izany fivavahana izany hatramin'izay e? Ny zanako narary. Zaho a tsy mivavaka tsony fa manaraka zavatra hafa. Ny zanako sitrana tsy marary tsony. Ny vola miditra toana-potsiny. Zahay manangana n'io trano be io ary tsy ho ela dia amoaka fiara vaovao. Tsy ho hitanareo iandro bus eto tsony a. Fa manaraka zavatra fa ahoana kindry?
Malina andry koa nga le sera. Ina moa keny tokony aliana amin'izany fa ohatra mba manaitra fotsiny ilay fomba filazandry azy hoe manaraka zavatra hafa. Fa na izany aza, ina moa keny manakana andry raha sady manao an'izany zavatra hafa izany no mivavaka. Sa fiara-maizina mifanohatra amin'ny fivavahana mihitsy ilay izy. Ary ohatra ny tena hidirandry lalina mihitsy ange izany fiainako izany. Samy alina indry mahita ny trano be atsanga koa. Maninona raha mba hatsangana eo koa izay mba vokatry ny fivavahanareo ho hitako e? Tena tsy misy antony tokony elonako andry amin'izany mihitsy aloha na ny kely azy. Fa mba malahelo fotsiny hoe mba samy korala tao amin'ny fiangonana io ihany ve kitsika tamin'ny fotoan'androny nefa dia izao ndry tsy hita intsony. Ka ezany izy hoe tamin'ny fotoan'androniko. Mbola mitapona ny masoko tamin'izany. Fa amin'izao efa tena mihiratra vandravandra be mihitsy ary hitako fa lalana hafa mihitsy mahavonjy ahy. Tena ohatrany tsy raha elo mihitsy miresaka amiko. Ka mba valio ary ahy aloha e. Firy taminareo tao amin'io fiangonana io moa mba nanampy ahy tamin'iny zanako narary iny. Valio ahy. Fa nivavaka ho azy foana kosaka izay Fa tsisy nampiovana inona ny vavaka nataonareo. Ary tsy nisy dikany akory raha hoarina ny vola tapitrisan'ny laniko nitsaboana n'iny zanako iny raha le vola 5,000 indray mandeha tsy niverina mba namanginareo azy iny. Ary tena ny teny amindry ahy fa rehefa mahita n'le rangampitana vola am-piangonana iny aho dia tena averiko soma tsara mihitsy ny vola iny. Rahely fa nanina kendry ny miova be ohatran'izao tena malahelo aky Malahelo ninny? Malahelo andry raha tsy mampanina andry dia aleo manokana fotoana tsika. Ohatra hoe any an-tranonareo dia antsika miresaka milamina. Inona? Ho any an-trano? Negativa raha matoa. Tsy mila andry makany aho. Anota fady? Fa anota fady ahoana e? Raha azoko tsara izany dia lasa nanompo sampy ndry Tsy mila manompo sampy izany ekiza. Samponiza no tompoko eo. Fa tonga dia tena enjana mihitsy ny any tompoko. Tsy azoko. Satana ry anina. Ary aleo koa andefa ohatra ny lasa mampivoatorina be koa miresaka amindrika. Andeha taksi afa velomindry. Tena misy dia vola iny. Tena reraka zany lalana koa iny naleko androany iny. Aleo aloha makaina kely mihitsy vao mikarakara sakafo. Ary maizimaizina koa atao ny hevitra ato izany. Aleo aloha mpiretina ny jiro. Loza to misy olona atao trano. Olinony te. Fa izy ianao? Aza mikorobaka ianao reverand. Za ihany ty Satana e. Satana ahoana e? Ina tadiavinao? Tsisy Satana ahoana fa Satana fotsiny e. Tonga mba hamangy sy resadresaka reverand. Fa iza ary ty? Sa mpangalatra tafiditra tato? Tsy mpangalatra tafiditra tato izany aho reverand. Efa niteny aminao aho fa izaho no Satana. Sarotra be angany mino an'izany. Ary to vatany hatramin'ny zavatra eritreretiko. Fa iza mariny ty? Fantatro tsara mihitsy ny zavatra eritreretinao. Ary tsy mila verimberiko aminao tsony angamba fa i Satana zao manoloana anao zao. I Satana? Fa inona dikan'izao? Aza mieritreritra akory ny amoaka an'ilay baiboly ao anaty kitapinao ao ianao reverand. Tsy misy atahorako an'iny mihitsy. Haiko tsara iny. Ary raha tsy mitandrina renao dia mbola mety vereziko lavitra amin'ny fahaizana toko sy andininy ao anatin'iny. Tsy azonao ampitahorina e. Lasa ianao miverina any amin'ny fariafo misy anao any. Fariafo ahoana ary? Eto aho aloha zao. Ary tsy aly eto aho raha tsy vita ny resaka tiako atao aminao. Tsy mila miresaka aminao aho fa lasa ianao. Mandidy anao hialy eto amin'ity tranoko ity. Za anke tsy hijanona eto e. Fa rehefa vita ny resaka ataoko dia miala aho. Ka tsy mila miresaka aminao mihitsy any mandrem-bapa aza fa mantany ianao. Ary ohatrany mangovotra nge ianao zany. Vizana sa matahotra.
aza matahotra fa tsy haninna anao nge ahy. Tsy matahotra anao zany mihitsy ahy, fa avalo efa resy ianao. Ka aza mangovotra ary e. Jereo angefa nanomolotra ao aza mangovotra amin'ny pararetra e. Tena mampalahelo ahy ianao révérend. Jereo ange ty ianao hita mihitsy hoe trotraky ny fiainana. Tsy mila fangorana avy aminao akory aho na trotraka na tsy trotraka fa mantany ianao. Matikambo a. Tsy mitondra makay zany révérend. Inona ny tadiavinao e? Zany ahay mba fanontaniana tsara fipetraka. Zao e, tena mampalahelo anakay loatra ianao amin'ity fanompona tsy misy farany sady mahavalanlanina tsy ahitam-bokatra ity. De tonga amonjy anao. Amonjy ahy? Redyredy ianao indray no amonjy ahy? Rehefa leo ny fiainana any amin'ny elo de miteneny e. So de mba ianao révérend no efa mila ho leo ny fiainanao. Hitako mihitsy ange ireny ianao matetitetika mila ho kivy reny e. Tsy sidiranao mihitsy zany na mila ho kivy ahy zany draindray fa mahay mankahery ahy foana ny Andriamanitra ivavahako e. Fa ny ahy tsy fankahirezana fotsiny no azoko mena fa tena solution. Tonga de azo tsapaitanana mihitsy. Ka tsy azonao amin'izany mihitsy aho fa tonga de manoro hevitra anao aho tsy andany andro andresy lahatra eo. Mba lazao amiko ary hoe inona moa ny somba azonao tamin'io asa fanomponana aminonao tena nandritry ny taona maromaro io? Inona? Mba efa manana briky ray ve moa ianao io sa mba ohatrinona moa ny volanao any amin'ny banky amin'izao fotoan'izao? De mihevitra koa ianao fa raha ho antitra tsy havita ninina intsony de mba hisy ahatsiaro anao sy hijery anao ve ireo kristianina lazainao fa zanaka ao am-panary io? Mahalala ny hevitra heverana any Andriamanitra hoe de hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Efa mba nahita ny tsiron'izany fiadanana zany anga hono nga révérend tamin'ny andro ny ainany no miventiventy an'izany eto masoko eto. Tsy ny azo an'izany koa ny antony an'nyboky Andriamanitra fa na misy zany na tsy misy tsy mivadika aminy mandra-pahafatiko. Terenao anaiky an'izany fotsiny sainao fa ny ao anatinao marary ihany rehefa mahita ny fiainan'ny olona mitovy aminao lasa lavitra. Mavita trano be mijoalajoala, manana fiara tsara tarehy, ny anao bisikleta mitsipozipozy efa mivilambilana manao fandehana likiny kafrinao. Tsy a? Tsy miamiana anao ahy. Inona moa no matetika mba azonao ho takalo ny ho fanompona aminonao teny io e? Arerahana sy aretina. De avy eo mbola miampy fanenjehana sy fanaovana tsinitsinina. Hitako tole nge reny e. Miala amiko ianao e. Hitako tsara mihitsy ange le nanaovan'ny kristianina anao farany teo iny e. Ny totototo eringa révérend tena nahavita tsy ny sakafo mihitsy nandeha nivavaka ho an'le kristianina narary tany amin'ny 30 kilometatra. Nefa noho ny tonga tany na dite ray kopy aza tsy azony. Sady mbola nilanja bisikleta vaky pneu koa avy any. Teneniko anao ny mety efa ranao rehefa any amin'ny fotoam-pahateranao any. Isarindro bordamba sy angataka hiteto faravaran'ny kristianina ianao, satria na ny hoaninao aza tsy ho hitanao intsony. Zany no tadiavinao. Mpandaika ianao e. Mpandaika ianao ny ray nilainga hatramin'ny voalohany. Torohevitra no omeko anao. Andao anao fatitra amiko de tsy pahoany io fivavahany io fa na izao de izao azy ianao no angataka amiko izay rehetra tadiavinao. Ninona de omeko anao miaraka amin'ny vavy zany. Tsy a? Tsy azonao rebirebena amin'izany a? Fa inona moa révérend ny antony havelomana? Tsy ny ho sambatra? Tsy mba hanana ny ampy hitovizana manolona? Tsy mba hita fifaliana sy fahafinaretana? Nefa ny ianao ohatra ny tsy mahita fa tsy fehefina sy arerahana ary fahantrana sy fanambaniana ny fiainanao. Iza koa moa ny olona naja mpitondra bisikleta zany e. Tsy hainao anga lay ho abolanareo hoe ny volany maharanga. Iny kolona mitendanao iny fotsiny mampiavaka kely anao fa raha mialy de ny fari-piainanao sy ny mpangataka no mitovy. Raha te hiadana de izaha ny vahaolana. Odry,
ary to latsaka ny ranomasony Reverand. Ampialoza ny androany fa saintsainy tsara izay niteneniko teo. Mbola hiverina ny manaraka. Mandravio ny Reverand. Mandrosana Reverand. Mandrosoa dia mipetraka oatra. Misaotra Rahely. Ka inona ny vaovao? Andraso aloha kafe ianao e. Aza misahirana Rahely. Efa nisotro any anke izaho miala tany an-trano. Tsy misahirana izany Reverand. Zavatra misy ato ihany ange izany. Voahirana! Hitondray kafe aky Reverand. Dia inona ny vaovao Reverand? Manahoana ny fiangonanao? Ao izy eo e. Ianareo tena tsy hita tsony mihitsy a. Zany ve? Zay ve tsy hita dia ampiova inona amin'ny fianam-piangonana akory? Bonjour Révérend. Ty le café. Manahoana ke? Fa miditra amin'ny firy akindry? Miditra amin'ny telo ka. Efa enga mihitsy azy zao. Mazotoa Révérend. Misaotra ke a. Ary tena fahasalama be kosa santatra. Tsikitsikirizy ny araba tao tokotany tao. Nisy olona mitondrako azy izay dia izay no mba nahasitrana azy. Zany ve Rahely? Fa olona izy zany. Dokotera ve sa ino? Tsy dokotera aloha ilay izy. Azo lazaina ihany hoe dokotera. Olona mahay manasitrana ve moa tsy ho dokotera e. Fa tsy ilay dokotera eritreretinao a. Fa raha reny dokotera reny dia tena efa betsaka ny alehako ary efa saika tapitra voatretina mianaka daholo ny dokotera eraka Antananarivo fa le izy aloha raha ny fandiniko azy a dia tena ohatra ny aretina hafahafa mihitsy. Izay no nahatonga nyteny taminao fa vavaka ihany no azo antoka fahasitrana azy. Efa nivavahana foana koa nge. Tsy niteny taminao fotsiny afa mpivavaka efa karazany firy moa nefa nivavaka ho azy tato hatramin'izay naharariana izay. Dia iny nivavahanao iny koa fa tsy nisy nahasitrana azy izany. Manahoana ianao ringa Reverand? Aza mikorobaka ianao fa ianao ihany ange no mahita sy maheno ahy e. Inona moa no alehanao aty amin'ny ondroko aty? Fa ondronao ahoana moa? Ahoana ozy ianao? Eny e. Ka mety ireny vavaka maro natao taminy ireny koa nge raha Matorahely no niara-miasa dia nahasitrana azy e. Tsy voatery hoe miaraka amin'ny vava foana ange mivalimbavaka hainao tsara zany. Tsy dia tsy Reverand. Tsisy hidirany tamin'ilay vavaka. Tena tsy reny mihitsy Reverand. Za moa ve dia tsy ahalala ny tena marina momba anjanako fa tsy nahasitrana azy mihitsy raha izay vavaka izany. Tsy izany kosa Rahely a. Miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoa izay tian'Andriamanitra. Fa tsy voatery hoe nivavahana izy dia tonga dia hita teo ny eo ilay fahasitranana. Sady tsy takatry ny saina koa nge ny fomba fiasan'Andriamanitra e. Be dia be ny fomba sy ny olona azo ny ampiasaina mba hanomezany an'ilay valimbavaka ao antsika. Azoko tsara ny tianao teneniny. Fa ny tiako tenenina koa dia hoe tsy nisy nifandraisana tamin'Andriamanitra mihitsy ny fomba nahasitrana ny santatra na dia kely azy. Tsy voatery ho hitanao mivantana ange zany e. Tadidinao moa Reverand teniko taminao tamin'ny fotoana niresahako taminao voalohany hoe marary santatra. Le hoe ahoana moa izay? Ozy aho tamin'izay hoe ninona fomba hasitrana n'io zanako dia ataoko. Ary na isatana vatana ho aho tamin'izay no hidiny eto ka ilaza fa afaka nasitrana azy dia hanaraka azy a. Dia sanatria ve? Marina ny eritreritrao Reverand. Zay no nahatonga ny teny taminao teo hoe aza elingelenina ny ondriko. Rahely a. Dia tena niditra tamin'izany mihitsy ve ianao e? Mbola tsy niteraka ianao Reverand dia tsy trapanao ny lanjan'izany fitiavan-janaka izany a. Iza ozy ianao no andrasako eo ny dokotera efa nanipy-gant daholo. Ny Andriamanitra reo tsy hitako izay marina aminy. Sady ohatrany tsy mijery akory ny fangirifirian'ilay zanako. Mafy ange izany hoe amin'ny alina tsy mba matory izany mihitsy fa dia mihaino ny tolokony sy ny finainainana eo fotsiny. Isan'alina dia mieritreritra foana hoe mbola hotratra ny andro maraina ve ity zanako ity.
satana no afaka nanalana tao anatin'izany nofo ratsy izany dia diso ve raha manaraka azy? Tena diso ianao Rahely a. Fivarotana fananga izany nataonao izany e. Dia ianao koa ve dia mihevitra fa tsisy tambony izany? Inona moa ny rarahiko izay tambony ihany fa rehefa sitrana aloha ny zanako dia ampy azy ay. Neny io? Andeha amin'izay mirava amin'ny firina reo. Jereo akeo ambony kômôdy eo misy ray alina alay vao ataovindry goûté mirava amin'ny dimy zay nena. Merci maman. Veloma révérend. Veloma kea. Zay révérend. Miala tsiny afa tsy hoe mandroaka anao akory fa mbola andeha kely any an-tsena any za santatra. Fa ty misy amidy kafe kely anampy an'le teo fa ohatrany tsy ampy dozy tsara le izy angambe. Tsy dia mahay manao kafe koa moa izay e. Oay, ary nakay sara le 500 tato aposiko tato e. Ay, ty kay, ty révérend misaotra Rahely a. Za io koa efa andeha mihitsika. Fa nga mieritreritra azo ohatran'le nomeny anjanany teo ianao. Zaranao aza nomeny 500. Mahazo mofo gasy raisy kafe erany iny révérend. Andriamanitro, mifona aminao ah. Tena mifona fa mila tsy ho zakako tsony. Olombelona malemy Andriamanitro, olombelona manana mifetra farany zakako. Okizay e, okizay fa tsy te hanohy tsony aka. Okizay fa reraka ny saiko, reraka ny vatako, reraka ny fanahiko. Mifona Andriamanitro, mifona fa tsy manana hery anizana ny asanao tsony. Zakako tsony ny aso ejaliko fa mavesatra loatra. Tsy te hanohy tsony Andriamanitro. Okizay. Tsisy antony tokony ampitomany izay Andriamanitra tsy miraharaha sy tsy mijery ny fahorianao any koa ve dia ho asiana alahelo ny miala aminy. Mifona Andriamanitro, mifona. Esoriny aky fa tsy tsara noho ireo razako ah. Izay aloha dia marina e. Ampafirin'ny olona tena masina moa ianao. Andriamanitro, kapoaka mangidy loatra ny sotroko sy fiako andro manalina. Efa nitroiko hatramin'ny fakany. Okizay Andriamanitro, tsy hanohy tsony ah. Tsy hanohy tsony ah. Fanapahan-kevitra tsara zany révérend. Aza asiana fanenenana mihitsy fa izaho eto vonona nome anao ny tena fiainana sy ny tena fahasambarana. Efa nomena azy ho tontolo izao sy ny fafinaretana eo aminy. Afaka omeko izay tiako omena azy zany. Tsy ry Satana, tsy horesinao mora, tsy horesinao mora. Mba misaina révérend. Olona efa vonona ny hanome anao ny fahasambarana indray nitadiavinao atosy-tanana. Tsy te hanana katikatra. Mbola te hivoadinitra sy jalijaly hitangina bisikileta foana. Mbola te ho tratra ny latsa makanina toy ny kristianina. Mbola te hahita sy aina an'ireny fanambaniana ataon'ny olona ireny foana. Okizay révérend, okizay fijaliana fa fahasambarana indray raisiny eto an-tanako e. Ataonao sy ny fotsiny ty taratasy ty dia tonga dia hiova miaraka amin'ny vavy zao fangiry firiana mafy lanjainao zao. Hitako amin'izao endrika eo zao fa efa mitady resy lahatra ianao. Mahafinaritra révérend, tsy hanenenanao mihitsy manaiky ahy. Jereo ny fiainan-drahely. Tao anatin'ireny mpimaso dia azony ny fahasambarana. Le izy nahatra velona ataon'ny olona resaka taloha iny, moa tsy izy ve zao ny mpanefoefindrindra eto an-tanàna. Tsy misy mahory azy tsony na inona na inona, fa tena tanteraka aminy le hoe manontany ny ory. Fangananao sy ny eniny taratasiny koa Rahely? Bien sûr. Tsisy tokony ampisalasala zany révérend. Occasion tsy handalo indroa eo amin'ny fiainanao zao. Efa hitanao zay tao anatin'ny taona maro fa fahoriana foana no nomen'Andriamanitra anao sy olona nomponao azy.
dia mba handray aloha ny miaraka amiko ataovy ny soni. Révérend, fa miresaka amin'izy ianao? Mihirana fa maninona ty ndre? Tsy ilaiko miresaka amin'io ianao, ro ahy ho andehany. Révérend fa iza ho alay nyresahanao teo? Tsy misy miresaka tamiko teo ka nitendrery ah. Mandainga ianao, mifona aminao aloha afa efa ela koa no nijoro tao ambaravarana tao nandondona fa tsy hainao mihitsy dia henoko daholo ny resaka nataonao teo. Zany ve? Ie. Voahirana leo aloha ndry mandeha raha azondry atao fa mbola misy zavatra manahirana kely ahy amin'izao. Anao sy ny ohatry ny neny koa nga ianao? Anga fantatry ndry zany? Ie, efa nitantarainy eny tamiko. Voahirana tsy tiako hijanona eto ndry fa mandana aloha mody. Révérend avoto neny, avoto izay. Ianao nge mba azoko antenaina amin'izany e, ianao rery. Tsy haiko tsony aky voahirana, tsy haiko tsony hoe izy ve no avotana saza. Ianao nge ny Révérend e, nga tsy zany mihitsy moa ny asanao. Dia inona ary no ataoko e? Révérend zany indray ve ny tokony hanoranao an'izany e? Fantatra ange fa tsy maintsy ilay satana ratsy fanahy izao no niresaka taminao teo e. Ary terena ianao anao sy ny ohatry ny neny, dia ianao ve dia tokony ho azony amin'izany? Tsy olona mitovy aminay nge ianao fa olona ny ran'Andriamanitra manokana e. Voahirana ndrino anjelin'ny ran'Andriamanitra anakanatsy anao foana. Misaotra Révérend tena tsy zakako Révérend le tsy avelan'ny neny mivavaka. Tena efa ela mihitsy ansaika akaty aminao fa tena natahotra. Voahirana matoky indry fa tsy anaiky ho resin'ny satana zany Révérend ndry. Ary nakaiza izy teo? Tena efa lasa ry voahirana tsy jena lehany. Fa mbola azo avotana ve neny Révérend? Nahoana moa izy ny tsy azo avotana ry voahirana? Tana aloha ndry mody so mitaintaina eo mamanareo dia mivavaha foana fa mila fanomanam-panabe ny fiatrina n'iny devoly velona iny. Révérend matoky anao Andriamanitra hitokisana bebe koa ry voahirana. Fa na zany aza manome toky andrea fa tena anao izay azoko atao hanampiananareo. Misaotra Révérend Fangatsy andeha etsena indray tsika ary neny? Fa etsena hoana moa? Jereo fa tsy tadidiny neny akory. Inona? Fa le hoe etsena amin'ilay anniversaire Rapitso e. Fa nga moa aky Rapitso iny? Neny kosa zany ve dia tokony adino? Tsy adinoko akia. Oatra miasa saina kely fotsiny afa tsy adinoko ny anniversaire ndrika. Dia etsena ihany zany tsika rehefa aveo. Iny mihitsy izao no tena tsy tafiditra tao anaty programako. Zay indray neny. Mampanantena fotsiny nefa tsy tanterahana akory le izy aveo. Zao e. Oatra manana sosikevitra tsara be izay ara mety amindry. Hoe ahoana? Mandeha mianatra ihany ndry izao aloha fa tsy mety entsika. Dia amin'ny weekend izao mandeha kely manao sortie any Epefitsika. Dia fitaina amin'izay ny anniversaire ndry. Dia tsy manao ninina ve zany tsika Rapitso? Aleo ki tonga dia atambatra any Epefy fa le loka tiandry fotsiny no ataoko Rapitso. Voatavo moa le izy. Taiza koa zany ty voatavo zany e. Nefa izay izao no misy oko. Aza atao an'izany kosa moa neny voatavo ve nama? Voahirana tena enjana angeky mifandehan'ilay vola amin'izao e. Oatra mitady tapitapo mihitsy Fa tena mba tsy azoko mihitsy koa nge hoe fa naninona ary tsika ny lasa tsy manam-bola tampoka teo e. Tena tsy haiko akia. Za koa ary nge mba gagy tsy azoko mihitsiny. Tena lasa mikatso be aky ny sera. Nefa mbola misy trosan'olona amina million tokony alohako amin'ity vola n'ity. Nicolage koa ary angery neny efa tokony aloha e. Ino koa izao mbola olana hafa mihitsiko. Tokony tsy nafindrako tao amin'ny sekoly ihany koa kindrika. Ka neny ihany angeno ny teny hoe zanaka deba rehetra ao daholo mianatra e. Dia mahazanaka deba dia mba nalefa tao koa Ka sika ary ty ohatra mitady tsy ho deba tsoniko. Tsy azo antoka zany le satana neniko. Kay mody miroboroba ambolohany fotsiny fa aveo mitady verina zero ihany. Tena ohatra ny nanenina kisa ary voahirana.
nefa ohatrany tsy ho afaka amin'ntsony raha izao raha za aloha no ohatran'iny dia tena elako amin'ny mihitsy io tsika nge zany zao raha maty mety tsy tsaraina ntsony fa tonga dia afo be direct dia raha hiala aminy zany dia hiverina amin'ireny fahantrana ny ainana taloha reny tena ohatrany tsy vita tsony nahoana moa tsy maintsy hoe hiverina amin'ireny ka avy amin'ny daholo engeny nazahoanan'ireo arena nanantsika ireo dia tsy maintsy miala koa zany ireo rehefa miala aminy fa zao nga moa tsika tsy efa manomboka miamidina tsikelikely nefa mbola miaraka aminy ka za ki ohatrany te hiresaka amin'ny révérend za verina eny inona no resahana eny aminy ka zay indrindra zao no olakoko tsy hitako hoe inona moa zany zao le tokony ho resahako aminy ohatra mitady ho leo an'izao fiainako zao fotsiny akiza ko maninona raha miresaka aminy azo resahana tsara nge izy eny ho hitako kia ndana aloha kia miomana fa sao de tary eo ndria allo manao madama salama fa misaotra tompoko ono le volanao ve tsy maninona raha mba mangataka andro kely fa tena tsy tratrako tamin'ity volanyity mihitsy zany ka tena tsy hitako mihitsy izay hevitra fa ohatrany nisy fatiantoka be izay koa nahazo ahy dia mbola manonotra volan'olona maromaro mihitsy aho amin'izao tsy hoe zany ka fa eny ary ao fa izahako ary izay misaotra indrindra tompoko mandra-piona andenga andry ie ty arangote andry kay le ty tena memena isan'andro ke fa angote zany dia manjatry verangaminy efa rano ka iny aloha kimy misy fa tsy manana rehefa manana onerako reny eny re egany mba mbola anana fotsiny lasa raha matora hely naretarianao fotsiny aza ve moa tsy apatovy inona indray mitadiavinao tadinina fa hitondra solution amin'inony eniko ny fahasahirananao sady hitako ny fiketriketriky ny lohanao amitrosan'olona dia tonga hitondra solution tena zany mihitsy zao ny ilaiko amin'izao fotoana izao milovaky mihitsy eto ny lohako fa inona le solution tiano verina roborobo be ohatrany tamin'ny voalohany indray ve naferanao zany mihitsy zao notadiaviko fa nitsilaitrako fotsiny dia za le terenao hitady zaza tsy manatsiny atao sorona lavy ty tsy voatery hitady ntsony ianao amidindra mitoraka ty ka fa inona indray zany mitakalina ty aloha jereo ny ao anatin'ity sakosa oay vola be omeko anao reo fa zavatra anankiray ihany ny tambiny inona zany ny ain'iny zanako lasa nianatra iny no ilaiko inona fa sao dia lasa daly ty ianao ino ny volanao fa tsisy ilako azy aza mbola maika raha hely misafidy ianao na hiverina hantra velona mihoatra n'ireny ny ainanao taloha reny dia ho afa-baraka tsy ho sahijanona eto ntsony na ampidomboko avo roa eny ny arena nomeko anao tamin'ny voalohany iny fa atao sorona ny zanakao tena mifona re tompoko lelafiko ny faladianao aleo mba tsy ny zanako re tena vonina fa aleo mba tsy ny zanako tsy maintsy voahirana ny sorona ary tsy maintsy manaiky koa ianao eto fotsiny aho no mibaiko ny miaramilako tonga dia manao accident taxi be andehanany zanakao amin'izao ary izy rery no faty fa ny olona rehetra tsy hisy aninona dia rehefa latsaka ny rany dia azonao ty voly ty ary roborobo indray ny aferanao tsy re tompoko mifona re aza vonoana re ny sanako zavatra rafa re atao fa tsy zakako zany tsy afaka miverina ntsony ianao raha ely efa nanao fatitra tamiko ianao ary tsy maintsy manaiky ny teniko hitanao ty tehana ety an-tanako ty atondroko any amin'ny fanitsy ny taxi be misy ny zanako amin'izao ty ary tonga dia hisy aloka mainty be ajambena ny mason'ny mpamily
dia tonga dia hivarina anaty antsany io taxi be io. Oka re tompoko, aza vonoina re ny zanako hoe tena mifona re a. Satana, mandidy anao hiala eto amin'ity ankonany ity ah. Kay mbola le révérend tsy mahay miainy ity ihany. Tsy aleto zany aho fa efa areto. Ataovy izay ataonao rangaty a. Ahita ny herin'ny Satana ty androany. Révérend, tsy manina ve ianao? Tsy naninona ka ohatra mibadena be izany fotsiny sofiko. Tazony aloha ty baiboly ity dia tsy makany aminy. Sokafy fa aza kombona ka sokafy dia arao zao teniko izao. Tompo mamindrafo aminay. Tompo mamindrafo aminay. Kristy o mamindrafo aminay. Kristy o mamindrafo aminay. Rainay izay ny an-danitra ho masinany ny naranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao hitantaky ny an-danitra meonay ny zazoanay ary mamelany elokay taky ny amelana izay meloka taminay tontolonay mifakapanafany amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Révérend, ohatra mitady alemy be izany ny tongotro. Nitsangana ianao Rahely tsy maintsy mahery ianao fa aza manay Kristy zany. Aza vidinina mihitsy ny baiboly eny an-tananao iny. Ka ohatra lasa mavesatra be izany anie le baiboly e. Rahely tanjao ny finoanao fa raha voaresina anao dia lasa ny mandrakizay. Révérend, matahotra be a. Rahely za koa nge mba matahotra e. Fa tsy maintsy resentsika izy fa raha tsy izany dia ampijaliana eto foana nareo. Ka inona raha tokony ataoko e? Aza mijery azy ianao fa akipio ny maso dia ataovy tsy ampijanonao amponao le vavaka nampianarin'ny tompo teo. Révérend, ohatra ny tamin'ny manantona antsika nge izy sady lasa mampitahotra be ny tarehany. Efa miteny aminao fa aza sokafana maso fa akipio. Aza mijery ny tarehany izany ary amafisy ny finoana fa aza mianahana. Amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy-masina mandidy anao ary Satana hiala eto amin'ny tokantrano ity. Raha aza miveriny eto tsony mandrakizay. Miala ho aho! Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona. Tena soa ihany fa latsaka teny aminy le taratasy nisy an'ilay fanekena sy ny avinao a. Teny tsy maintsy dorana sy potehana voalohany. Andraso mihitsy aloha Révérend fa tena misy zavatra tsy mampandry ny saiko a. Inona izany? Allô? Voahirana? Tsy maninona ve kindry? Izay fotsiny nanontaniako ka. Tsy misy ninina kia. Efa any am-pianarana izany ndry io. Zay kia, mianatra tsara ny zanako a. Tena misaotra Révérend a. Saika maty ny zanako raha tsy nisy ianao. Menatra anao a Révérend, tena mifona ahy. Inona moa Rahely ny tokony hifonanao amiko a? Amin'Andriamanitra mifona fa za nge olombelona otranao ihany e. Tena tsy naposiko Révérend le izy a. Voavitaka tamin'ny mena miraviravy a. Mbola possible ho voavela ve ny eloko? Mino aho fa mindrafo aminao hatrany Andriamanitra Rahely a. Tena ataoko afo nandoro ny lambako sady anafarako taranaka faramandimby. Tena na inona dia aleo mitandrina mafy mihitsy fa enjana be ny fomba entin'ilay Satana mamitaka sy manangoly. Ny olona rehetra nge samy mba maniry anambola sy anakarena daholo. Iza moa tsy maniry an'izany. Tsy zavatra mandeha nge raha tsy eo ny voly. Dia eo mihitsy anefa ny ataony jono amin'ny tahana. Iverina hivavaka Révérend ary tsy ala amin'Andriamanitra tsony aho mandra-patapitry ny fofinaiko. Tsara izany Rahely a. Fa na zany aza mitandrema tsara foana fa ny ratsy kely lalana. Tena tsy takatry ny saina ilay fitondran'Andriamanitra Rahely a. Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe ohatran'izao ny efa rahan'ity tantara ity. Fa hono Révérend? Ianao koa nga nahita endrika ny Satana? Fa ianao koa nga nahita? Efa ela? Efa ela no hitako Satana. Fa tena tsy miverina eo tsony ve aloha iny Révérend? Matoka ianao fa tsy miverina eo tsony iny e. Fa ny olana dia tsy maintsy mbola hitady oloka fojonoana sy fitahana foana izy.
natolotry ny asem radio anareo teo raina zay nyandanitra hoagnasiananaramanao tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao dia dia taty ny andanitra hitako satana tantara indray miseho no soratan'ny fandrotrarana novelominy izy oma amin'ny rina sy ralala niaraka tamin'ny ponina fifi nanja nandray feo sy nandrindra raha teknika mamy arivony na natontosa nanja raha zavindrakoto